Alléluia. Aiza ilay hafanana e. Ririnitsika fa atsika mafana foana amin'ny Jesosy. Amen. Dia faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia faly miaraba ihany koa izay rehetra manaraka mivantana. Dia mino fa andray fahasoavan'ny Tompo andray ny tenin'i Jesosy daholo tsika androany. Tsika moa tonga eto amin'ity toerana ity dia tsy fahazarana ilay izy. Fa tsika rehetrarehetra eo efa niomana daholo. Tsy hoe tonga ny alahady dia tonga eto fotsiny dia hameno seza dia hanafana seza tsia. Fa misy attente anatsika, misy fiandrasana anatsika hoe hiteny amintsika ny Tompo androany dia na ao anatin'ny hira fiderana dia ihany koa tsika hideran'Andriamanitra sa tsy izany? Amen. Tsara loatra reto Jesosy tena tsara Jesosy. Ao anatin'ny herinandro dia be dia be ny zavatra miseho sy mitranga amin'ny fiainantsika. Ohatra na manokana isan'andro, tena hoe isan'andro, lundi, mardi ka hatramin'ny lahady dia misy zavatra miseho tsy ampozina foana. Mifoy ianao maraina dia mety manana programme hoe androany anao an'izao. Fa eny tsefatsefany eny Ndraindray mila hiakatra mihitsy ilay température ao anaty. Nefa rehefa fenon'i Jesosy tsika dia tsy hentsika koa izany. Fa hositsika hoe misaotra anao Jesosy fa raha miatrika an'ity androany dia miara-miatrika aminao. Tsy mandeha irery tsisy mandeha irery izany efa miaraka amin'i Jesosy sa tsy izany? Amen. Misaotra ny Tompo koa fa salama tsara daholo tsika rehetrarehetra. Hitako endrika miramilina daholo salama, afaka mijoro tsara, afaka mihetsiketsika ny tanana sy ny tongotra dia narovan'i Jesosy daholo teny an-dalana. Tsisy tratran'ny accident. Io tômôbila andehananao io nga fantatritsika ny chauffeur andehanantsika amin'ireny bus ireny nga tsy fantatritsika nga fantatra hoe mana normal tsara hoe fitondran'ireny fiara. Fa no fahasoavan'ny Tompo dia narovan'ny Tompo daholo tsika rehetrarehetra. Dia izay rehetra mbola any an-dalana koa dia arovan'ny Tompo izy ireny. Ndao raha hiaraka hitsangana hisaotra an'i Jesosy hankasitraka ny Tompo tsika rehetrarehetra. Na amin'ity andro androany, andro tsara omeny Jesosy atsika ity hankalaza anazy tsika dia andao hanokatra ny vavantsika hisaotra an'i Jesosy. Halleluia. Mankasitraka anao izay Tompo misaotra anao izay Jesosy fa nomenao ity andro ity. Misaotra anao izay Jesosy fa no fahasoavanao dia afaka mijoro izahay, afaka miteny izahay, manam-pofinaina izahay, nomenao rivotra afaka iainana, nomenao masoandro izahay Jesosy ary omenao fifaliana, omenao fiadanana izay tsy voavidin'ny vola aman-karena Jesosy. Fa izany fahasoavanao izany Jesosy dia tena mahafinaritra. Manana tokoa izay mananao Jesosy amin'ny androm-piainanay. Tsisy zavatra Jesosy izay mampatahotra anay amin'ity fiainana ity satria eo akaikinay ianao. Mankasitraka anao izay Jesosy, mideranao izay ary manome voninahitra anao Jesosy. Halleluia. Mankasitraka anao izay Jesosy. Halleluia. Misaotra Jesosy. Halleluia. Efa rakiny fiainana tsy nahita izay nombany tsoa. Sakala tanaty famonjam-poa tsy haiko intsony izay atao. Sofato ianao nanay
mafy ny feo anao farei aqui fiainana sinai design umanitu sakala sakatana tini famosa pua tiai pichuri sayata Sufatunganao Jesus. Aleluia. Magazine que nós é Jesus. Soja Jesus. Amém. Não pichar na mundini fana musicar e não oferta tua naticu Isai nanda ni fu Andona da tanantiga. Manantiga Jesus. Amém. tu povo Nós avisar. Hassan. Kawamina sinane inawana jayana tiutu isauni fialaku atustawamina Mananao Jesus. manana tu povo manana juvani fiaina kutupo kawamina sinane inawana jayana tiutu isauni fiaina kustawamina tiutu isauni fiaina Ratutstawamina. Alléluia. Alléluia. Misy farindrave ty dera ny tompo androany. Dao tolotsika azy ny saotra sy ny dera rehetra androany satria izy rery ihany mendrika izany. Amen na? Dao nandradra ny tompontsika androany. Dao raha tsika tehaka izany androany. Saotra dera lazy. Saotra deralas natulutro anao fa magaga loatra ny fitondrana Saotra deralas natulutro anao fa manina loatra deu anilana Mapajesi, majesi, majesi Kaveru kira ira fiderana Wanausai Yanara no maeri, maeri, maeri Mapajesi, majesi, majesi Kaveru kira ira fiderana Wanausai Saotra dera lazy. Saotra deralas natulutro anao fa magaga loatra ny fitondrana Saotra deralas natulutro anao fa mamina loatra deu anilana Lazao ary hoe Nanarano maeri, maeri, maeri Mapajesi, majesi, majesi Kaveru kira ira fiderana
anao mahery 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 mampajesy majesy majesy kavelokira ira fiderana ho anao zay mahery majesty mahery majesty mahery majesty 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 kavelokira ira fiderana ho anao zay ianaranao mahery 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 majesty 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 kavelokira ira fiderana ho anao zazao ihany hoe ianaranao mahery 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 majesty 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 kavelokira ira fiderana ho anao zay ho anao zay ho anao zay alleluia andron'ny tompo anio a dao ataontsika ihany zany izany fiderana azy androany asandrato anio ny raha fiderana tao iaranandratrazy amy mpifaliana no ankalazay androny tompo anio asandrato anio ny raha fiderana tao iaranandratrazy amy mpifaliana no ankalazay androny tompo anio ivolana mankitana ilanitry ny lanitra anjely ny rehetra de fa androny tompo anio ivorona manidina irano mikoriana zay manampofonaina de fa androny tompo anio asandrato asandrato anio ny raha fiderana tao iaranandratrazy amy fifaliana no ankalazay androny tompo anio asandrato anio ny raha fiderana tao iaranandratrazy amy fifaliana no ankalazay androny tompo anio ivolana mankitana lanitry ny lanitra ianjely ny rehetra de fa androny tompo anio ivorona manidina irano mikoriana zay manampofonaina de fa androny tompo anio fa androny tompo anio androny tompo anio alleluia amen dao mbola hidera azy ihany tsika androany aize tonga ny andro fiderana aize tonga ny andro fankalazana indrotoantompotsika eo akabananay tsolo mandrakizay izy mandrakizay izy terao 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 indro atolotrao lazao hoanao reny mandrakizay fantananao mifaneseny fofonaina sira firenena ianao tompony fahefa fanapahana sy famelana me
Jesosy tompotompo amen. Fantananao ny fandreseny, Fantananao ny fandreseny, fofonena sy rapirenena ianao ny tompony fahefana, fanapana sy famelana amen. Jesosy tompotompo. avelatsika andeha zany fekizanty etiaka ho antompotsika androany. Alleluia. Sotranao Jesosy, mankalaza ny anaranao. Aizay ira oan'ilay mahery, aizay fa tonga hitady ny very, nay amanatontsika eo akafanana tsolo mandrakizay izy mandrakizay izy tera ho izy androany. Tera hoizy atolotray laza anao reno mandrakizay, fantananao ny fandreseny, fofonena sy rapirenena ianao ny tompony fahefana, fanapana sy famelana amen. Jesosy tompotompo amen. Fantananao ny fandreseny, Fantananao ny fandreseny, fofonena sy rapirenena ianao ny tompony fahefana, fanapana sy famelana amen. Jesosy tompotompo amen. fantananao ny fandreseny, Fantananao ny fandreseny, fofonena sy rapirenena ianao ny tompony fahefana, fanapana sy famelana amen. Jesosy tompotompo amen. fantananao Fantananao ny fandreseny, fofonena sy rapirenena ianao ny tompony fahefana, fanapana sy famelana amen. Jesosy tompotompo amen. Alleluia. Sotranao Jesosy, sotranao ray. Alleluia, 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 alleluia. Mankasitrakanao zay Jesosy fa mbola eto ihany ny fanahinao Jesosy, mbola eto ihany Jesosy ny fanahinao mitarika anay androany, mbola eto ihany Jesosy ny fanahinao mitondra anay androany. Fanaio umeweria, fanaio velumbelunya, azavelileria, famila nao isana, tuana mikeria, Wani aminis, Wani aminis, Yantoni Zamua, Fiana wire, Nusakai Zakwiza, Usuri Sitariwa, Fiana no antena, Fiana no antena. Fanaio umewega, fanaio velumbelunya, azavelilera, famila na wisana, tuana mikera, amini sanjinao, wanyamini yantoni zamua, fanyana wire, usakai zakwiza, usuri sitariwa, fianon antena, kwisana.
Sandraton'ny tompony tananao dia irao ihany fa hoany aminy Yatoni Samoa Yanawile Usakai Chatiza Usurisitari Fanon Wantena Kristana Usurisitari maniry mafy anao tokoa zay Jesosy androany mangetaeta amin'ny fanahinao zay Jesosy androany Jesosy io favaka zay Jesosy mba tena amin'ny fanahinao ny ameno anay androany mba tsy ninofinay Jesosy mety hoe eto amin'ity toeran'ity fa amin'ny fanahinao Jesosy nitarika anay Jesosy fanahinao Jesosy nitondra an'ity fideran'ity fanahinao Jesosy nitondra ny teninao favaka zay Jesosy androany Alleluia Sotra anao Jesosy Ni fusi ni fana ikumaniana ufa chacha nianku ukasi nitaukan au tumpo pantaka ni fusi ni fana ni fusi ni fana ikumaniana ufa chacha ukasi nitaukan au tumpo pantaka Ianao unueriku isanjata rifanaiku nifusi nifana ikumaniriana ufacha nifusi ni fana nifusi nifana ikumaniriana ufacha
fanierinay fanierinao nilainay alleluia 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 tompo miandrandranao zay alleluia ianao rery ilaiko tompo mankalaza ny anaranao oh alleluia 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 ianao no ilay ianao no iriny foko
eo anilanao ihany tianay Jesosy dia hitoetra ho anatry anao izay androany. Alleluia raha eo. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao Jesosy, misaotra fahetranao ray, hitoetra ho anilanao no faniriko izao, Tumpony ao anatiko ao, maniry mafiana, ianao lay masambatra fiana, ianao lay tena tiay Tompo, ianao lay tokany fiainako. Ianao tsy mba mafiay, tokiny foko fitarainako, eo anilanao Tompo, eo no mahatsara. Hitoetra ho anilanao, eo anilanao irery ihany. Tompo, ato anatiko maniry anao, maniry mafiana, ianao lay masambatra, ianao lay tena tia lazao Tompo, ianao lay tokany fiainako, ianao tsy mba mafiay, tokiny foko fitarainako, eo anilanao Tompo, eo no ianao Jesosy, ianao lay tokany fiainako, ianao tsy mba mafiay, tokiny foko fitarainako, eo anilanao Tompo, eo no mahatsara. Eo anilanao Tompo, eo no mahatsara. Eo anilanao Tompo, eo no mahatsara. Eo anilanao ihany Jesosy ny toerana tsara indrindra. Eo anilanao ihany Jesosy ny tiana hitoerana androany. Eo anilanao ihany Jesosy ny misy fiadanana Jesosy. Eo anilanao ihany Jesosy ny misy fiainana. Jesosy mety hitady fiainana any amin'izao tontolo izao zay, mety hoe hitady fiadanana any amin'izao tontolo izao zay Jesosy. Fa ianao irery ihany Jesosy ny afaka manome an'izany Jesosy. Alleluia. Famendrika ianao, manandratra anao zay Jesosy. Mendrika ny tena,
La terre est remplie de sa gloire. 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 Saint est le Ce lieu est rempli de sa gloire. 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 Saint est le Seigneur, oui, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Amen. Samy mastoerana. Misaotra ny tompontsika androany mbola afaka nidera azy dia misaotra ny tompontsika androany mbola afaka manao fanatitra. Amen. Fahasoavana be zany. Alleluia. Teneneo akaikinao tena fahasoavana. Naneo ary ny ady andalovana amin'ny zavatra rehetra, indrindra koa ny arabola, fa mbola afaka mitondra fanatitra androany. Tena hoe misaotra anao Jesosy. Tsy haiko ny fonareo hoe ohatry ny ahoana ny fisaoranareo an Jesosy raha mbola afaka manome fanatitra tsika androany. Tsy hoe ateriterina fotsiny, fa tena hoe amin'ny kafaliana, amin'ny fofeny fisaorana an'Andriamanitra. Hoe ty tompo, efa natokako ho anao ty. Nateo ary ny tsifisiana, nateo ny zavatra rehetra nandalo dia misaotra anao fa nitehirizinao tsy nampiasa an'ilay vola fa efa ho anao izy. Amen. Ny ateritsika nge tsy hampafirin'ny fahasoavana omeny tompo antsika, fa za tena miteny antsika foana hoe atao voalohany foana ny an'ny tompo. Amen. Dia andaontsika androso amin'ny fifaliana anatitra ny fanatitra izay efa nomantsika tamin'ny fo feno fitiavana, fo feno tsy fanahina, fa matoantsika samy manatitra fanatitra dia tsy manam-panahina ho an'ny hoavintsika. Amen. Ndao ary hitsangantsika dia anatitra ny fanatitra. Saint
tsika no hira anankiray hoe quitte la gloire lit des saints nous les cœurs les grands ouverts dia anomana ny fotsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra androany vonina hoe tsika androany ny fon'ny tompo amen alléluia alléluia quitte la gloire lit des saints nous les cœurs les grands ouverts nous proclame ton grandeur quitte la gloire lit des saints quitte la gloire lit des saints nous les cœurs les grands ouverts nous proclame ton grandeur quitte la gloire lit des saints des saints nous louons ton nom nous adore ton nom Seigneur nous acclamons Jesus nous élève ton nom toute la gloire lit des saints toute la gloire lit des saints quitte la gloire lit des saints quitte la gloire lit des saints nous les cœurs les grands ouverts nous proclame ton grandeur quitte la gloire lit des saints quitte la gloire lit des saints nous les cœurs les grands ouverts nous proclame ton grandeur quitte la gloire lit des saints louez ton nom nous louer ton nom nous adore ton nom nous adore ton nom nous élève ton nom toute la gloire lit des saints nous louer ton nom nous adore ton nom nous élève ton nom toute la gloire lit des saints alléluia merci Jésus noivavaka tsika androany Jesosy eo Jésus, ianao ny lalana sy famarinana ary fiainana tu es le chemin, la vérité et la vie. tsy misy afaka makany amiray raha tsy amin'ny alalanao andre Nul ne peut aller vers le Père que par toi, Seigneur. tompoka tena hisy fanajananao marina ny pon'ny olona Seigneur, qu'il y ait un vrai respect dans le cœur de chacun mba envers hiala toi ny endrika fomba mpivavahana rehetra et qu'on abandonne tout ce qui est religieux en nous. azany no antony anatiarana ny fonay amin'izao maraina izao Et c'est pour cela que nous brisons notre cœur ce matin. tompo mba tena afaka hanjaka tokoa eo anivon'ny fiainanay ianao Pour que tu puisses vraiment régner dans nos vies. analan'izay mety fovato rehetra
enlever tout ce qui est un cœur de pierre, fanaovany zany ho fonofo mais que tu puisses transformer en cœur de chair, tompo Seigneur, amin'ny alalan'ny teninao androany à travers ta parole aujourd'hui. vangeo ny tsiraray avy Visite chacun de nous, mba hamabo ny hevitra rehetra naika ny Kristy any ny teninao que ta parole puisse accepter, andresa lahatra ny fo rehetra any ny teninao convaincre et persuader le cœur de chacun, ta parole, mba tsy aleto izay tahaka ny idirana itety ihany et que nous ne quittons pas ce lieu comme nous sommes rentrés ici. fa fantatrao tompo Mais tu connais, Seigneur, fa raha lavitra anao ny fonay si notre cœur est éloigné de toi, dia zava-poana ny fiainanay tsy Alors? mitsinona ny fiainanay alors notre vie est en vain. ka noho izany tompo amin'ny alalan'izao fotoana izao Alors à travers ce moment, Seigneur, dia aoka mbola neo ny fahasoavanao aminay indray ianao que tu puisses manifester ta grâce parmi nous, envers nous, ahafahanay mahita anao afin que nous puissions te contempler, te voir, tsy mahita anao amin'ny fihetsem-po ne pas te contempler dans l'émotion, fa mahita anao tompo mais te voir araka ny teninao selon ta parole. alleluia Alléluia. amen Amen. atsika azo felana androany Nous pouvons prendre place. alleluia Alléluia. ao tsara daholo ve nareo amin'ny tompo androany Est-ce que tout le monde est OK aujourd'hui dans le Seigneur? za rehefa miona amin'ny olona anankiray dia izay foana ny fanontaniako hoe ao tsara amin'ny tompo ve tsika Et quand je rencontre une personne, c'est la question que je pose toujours. Est-ce qu'on est OK dans le Seigneur? mbola ao anatin'ny hazakazaka ve isika Est-ce que nous sommes toujours dans la course? mbola miady tsara ny finoana ve isika Est-ce que nous combattons le bon combat de la foi? satria raha tsy zany raha lasianabavy no imasoantsika amin'izao vaninandro farany zao a Autrement, frères et sœurs, raha tsy zany mahaliana atsika si c'est pas cela qui nous intéresse en raha ces tsy zany derniers no temps, tena isongaziavantsika ny lorantsika ny tenatsika et si nous nous engageons pas à cela en ces derniers temps, amin'izany hazakazaka izany a dans cette course, dia lany andro fotsiny isika alors nous perdons notre temps. lany andro isika Nous perdons notre temps. fa mino fa isaky ny fotoana tahaka an'izao a Mais je crois qu'à chaque moment comme ceci, dia mazava ho azy tsika tsy tanteraka e amen bien évidemment, nous ne sommes pas parfaits. raha ny herinandrontsika fotsiny dinihana Et si on regarde tout au long de la semaine, dia be deabe ny tsy fahatanterantsika ny tsy fahalavoroarina ny ainatsika il y a beaucoup d'imperfections que nous avons vécues. fa eo ny fahasoavan'ny tompo azy nasehony atsika Mais la grâce de Dieu est là, il nous l'a manifesté. dia mbola afaka mijoro tahaka an'izao tsika Alors nous pouvons encore être debout comme maintenant. dia mbola afaka mihira ho azy isika miankohaka aminy Et nous pouvons l'adorer et l'exalter. dia fahasoavany zany Et c'est une grâce. amen Amen. androany tsy toriteny no ambaraka ao atsika Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. tsy resaka hoe toriteny a fa hoe fahalalana na hoe andahatra tenin'andriamanitra Je ne vais pas donner des connaissances ou prêcher. fa fiainana tokony iainantsika no ampatsehivony ny tenin'andriamanitra atsika androany a Mais la parole de Dieu nous rappelle la vie que nous devons vivre. tena marina izy ity tsy azo atao hoe toriteny En vérité, on ne peut pas considérer cela comme une prédication. fa tokony fiainana iainan'ny kristianina izy Mais ity ça doit être une vie que les chrétiens vivent. ary mampatsiaro atsika fotsiny ny tenin'andriamanitra androany a Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle amin'ny alalan'ny andinitsoratra masina vitsivitsy a zay Atra- ny anehoany amintsika ny sitrapony à travers quelques passages où il montre sa volonté. ary vavaka mba tena ny tompony hanokatra ny masony fotsika Et je Amen. prie pour que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux spirituels, nos yeux de nos cœurs. De nos Amen. cœurs. ary atonga antsika tena isaky ny eo anatrehan'ny tenin'andriamanitra dia izany tenantsika tony amin'ny fitaratra isika Et face à la parole de Dieu, que nous puissions
sonder, nous regarder comme devant un miroir. Ary androany tompo dia mbola nampy indray inona moa zany filazan'izany eo anivony zavatra izay efa naorony tompo teo amin'ny fiainantsika. Et aujourd'hui, le Seigneur veut rajouter par rapport à ce qu'il a déjà planté dans nos vies. Mba afaka tena hanorona zavatra ara-panahy indray any ny tompo androany Que le Seigneur puisse hanorona zava-panahy fonder des choses spirituelles dans nos vies. satria faniriana raha lasianabavy Parce que ce que nous désirons, frères et sœurs, dia ny atonga antsika tsiraray avy ho tafahorona. c'est que Amen. nous puissions être affermis. Raha misy alahelo amin'ny panahy indrindra na alahelo ao anaty Et s'il y a une tristesse en nous, une affliction, dia mahare olona anankiray hoe tandidomidoza ny fiainany c'est d'entendre que la vie d'une personne est dans une position de danger, kanefa izy tsy miambina fa ohatrany efa tady irona makany amin'izay fiainana izay mahatonga azy ho latsaka anaty lavaka izay mais qu'il ne fait pas attention et qu'il court vers cette perdition, vers sa perdition. ary fantatrareo hoe ny teny tena mampanaintaina indrindra ny mpanompon'Andriamanitra. Et vous avez le mot qui fait peur aux serviteurs de Dieu, Mampitebiteby qui fait craindre, qui fait peur. rehefa mitondra mbavaka olona anankiray tsy tapaka, Lorsqu'on porte en prière une personne sans cesse, rehefa nahavy nananatra azy indroa intelo, l'avertir et nanoro azy ny deux fois, lalana, trois fois, nanoro azy ny lalana, lui montrer le chemin. dia rehefa fampiresaka amin'ny rahalahy Et lorsque les frères parlent entre eux, dia zao ny filaza amin'ilay olona hoe on fait confiance au Seigneur Et- pour lui. et ils disent, on fait confiance au Seigneur pour cette Inona ny personne. dikan'izay matokony tompontsika ny aminy. Cela signifie qu'on fait confiance au Seigneur pour cette personne. Raha ny tena faniriana ao anatin'ny fo Mais ce qu'on désire dans le cœur réellement, dia mba samy tonga dia akatoa avokoa isika rehetra, c'est que chacun de nous puisse obéir. fa ny zavatra mampalahelo tsy izay nefa ny zavatra misy Mais ce qui est triste, c'est pas la réalité. tsy ny olona rehetra ny manana fahasoavana Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce, qui a la grâce hanana an'izay fankatoavana eo ny eo zay d'avoir une obéissance sur le coup. ary zay no ananana faharetana mandrakariva ho antsika tsiraray avy Et c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir de la patience et de la persévérance chaque jour. amen. Mba ahafahan'ny tompo tena miasa ao anatin'ny fotsika ka iorenantsika marina. Afin que le Seigneur puisse faire son œuvre dans notre cœur et que nous puissions être affermis. Iresaka amintsika androany amin'ny antsoina hoe fiaretan'i Kristy fiaretana ao amin'ny Kristy ho an'i Kristy raha marimarina kokoa. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la souffrance en Christ. Le fait de souffrir en Christ. Raha vao ny olona no tsy manana an'izay andao atao hoe toe-panahy izay intsony ankehitriny Et s'il y a un chrétien qui n'a pas cet état d'esprit aujourd'hui, hoe raha vao afabela izy ny amin'izay hoe inona moa zany filazana zany le sofrira mantsy mifandikany baiboly azy hoe fiaretana ho an'i Kristy na hoe fijaliana ho an'i Kristy alors le fait de souffrir en Christ, c'est de persévérer en lui, de souffrir en Christ. fiaretana zany hoe miaritra fijaliana zany. Donc souffrir. Raha vao ny kristianina no tsy mamela an'izay asa intsony hitranga eo amin'ny fiainany Mais si un chrétien ne permet plus cela dans sa vie, cette souffrance, dia azoko lazaina fa tsy manana repère intsony izy eo amin'ny fiainany. alors ce chrétien n'a plus de repère dans sa Tsy vie. hita intsony hoe aiza ny lalana tokony hizorana Il ne voit plus le chemin qu'il doit prendre, fa amin'ny alalan'ny fijaliana, amin'ny alalan'ny fiaretana, mais c'est faharetana fa fiaretana. à travers la souffrance, Souffrance. la souffrance, No afahantsika
tafatoetra mandrakariva ao amin'ny tompo. C'est à travers la souffrance que nous puissons être affermis dans le Seigneur. Be dia be ny olona indraindray no lasa miteny hoe zany hafatra zany ankehitriny tsy toriana akory eo anivon'ny fiangonana. Et en ces derniers temps, ce message n'est même pas prêché au sein de l'Église. Ary indraindray aza tena ohatrany hoe vahiny eo amin'ny kristianina zany hafatra zany. Et comme si ce message est étranger aux yeux des chrétiens, auprès des chrétiens. Indraindray na isika izay efa tafahorona zay mahatonga ny tompo mampatsiaro atsika androany, mampatsiaro atsika izy. Et même pour nous qui sommes déjà affermis, c'est pour cela que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui. Fa anisan'ny singa lehibe ho an'ny fiainana kristianina, ilain'ny kristianina io fijaliana io. Mais c'est l'une des choses très importantes où les chrétiens ont besoin, c'est cette souffrance. Satria rehefa tonga ao anatsika izay fijaliana zay izay fiaretana zay Parce que lorsque cette souffrance arrive en nous, hitanareo na mampiditra an'izany resaka zany raha ohatrany hoe tonga dia tsy mahafaly amin'ny nofo le izy. vous voyez, même le fait d'introduire ce sujet, cela ne plaît pas à la chair. Ohatrany tonga dia vahiny be le izy hoe satria manino tsy haiko ny filazan'ny vahiny ohatrany étranger be amintsika le loha-hevitra. Comme si le sujet est étranger pour nous. Satria indraindray ny olona mieritreritra hoe ny sakafo hohanina rehefa tsisy ny zao ny zanaka maditra sy ny ambiny rehetra. Parce que parfois, il y en a qui disent déjà, il n'y a rien à manger à la maison, les enfants sont têtus. Fa moa ve tsika mijery an'ireny zavatra reny, reny lafiny zavatra reny ho amin'ny fomba fijeryn'ny tompo. Mais est-ce que nous regardons ces aspects par rapport aux yeux du Seigneur, comme le Seigneur le voit, Mifanaraka amin'ny fomba fijeryn'ny tenin'Andriamanitra, conformément à la parole de Dieu, mifanaraka amin'ny toe-po sy ny fonananam-paoly apôstôly ny fiangonana voalohany. Inona dia Jesosy ihany koa aza. conformément à l'état d'esprit de l'apôtre Paul dans les églises primitives et même l'état d'esprit du Seigneur. Ny loza teneniko atsika ankehitriny dia ny fandavana an'izay fijaliana izay. Mais le danger que je vous dis aujourd'hui, c'est le reniement de cette souffrance. Amin'ny fotoantsika manda hoe tsy ekeko ty zavatra ty dia miezaka tsika amin'ny herin'ny tenantsika hiala ao anatin'izay ina moa zany tady lalana fanivana na lalana fivoahana hafa araka ny nofo. Et au moment où nous renions cela et on cherche un raccourci dans la chair pour ne pas souffrir. Fa raha lasy anabavy, Mes frères et sœurs, tandidombodoza ny fiainatsika. notre vie est dans une position de Tsika danger maky dans ce ny cas. Korintianina faharoa toko faefatra Allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 dia ny andinin'ny faraika ambin'ny folo. au verset 11. Jerentsika ny fon'ny apôstôly Paoly Nous allons voir le cœur de l'apôtre Paul. manasa anareo ihany koa izay manaraka mivantana mba tena nokatra ny fonareo amin'izao fotoana izao Et nous vous invitons aussi, vous qui nous suivez en ligne, d'ouvrir votre cœur. satria hitako hoe singa lehibe ilain'ny kristianina izany fampatsiarovany zany mialohan'ny fiavian'ny tompo. Parce que les chrétiens ont besoin de ce rappel avant l'avènement du Seigneur. Korintianina faharoa toko faefatra andin'ny faraika ambin'ny folo. Dia izao no lazainy fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandraka hariva noho ny amin'i Jesosy mba haseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Maninona ozy izy aseho amin'ny tenanay mety maty koa ozy izy niny ny fiainan'i Jesosy satria inona mahatonga izay fiainan'i Jesosy izay iseho satria maninona ozy izay izay velona dia atolotra ao amin'iny fahafatesana mandrakariva. Alors, la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle, car nous sommes livrés sans cesse à la mort. Raha lasy anabavy movy amin'izany marodrefy zany koa ny fiainantsika ankehitriny. Est-ce que nous sommes dans cette température aujourd'hui, notre vie? Tonga ny fakapanahy, La tentation arrive, tonga ny fisedrana sy ny fizahan-toetra, les épreuves arrivent aussi,
Move eketsika izany. Est-ce que nous acceptons Farany cela? farany fon'ny apôstôly Paul nijerentsika dia ozy izy hoe ny fiainanay dia maninona atolotra. Zany hoe misy Andriamanitra zany dia maninona maneho eo anatrehantsika occasion anankiray aneketsika ny fiaretana mandrakariva. Parce Amen. que si nous regardons le cœur de l'apôtre Paul, leurs vies sont livrées à la mort et donc le Seigneur nous donne une occasion tous les jours pour mourir. Jereo tsara fa izy tsy mitady akory fa ozy izy hoe atolotra zany hoe misy zavatra hoe présenten'Andriamanitra eo anoloany, atolotra Andriamanitra eo anoloany. Donc il ne cherche pas, mais il y a quelque chose que le Seigneur présente devant lui et Fa il donne sa vie. Move ny fon'ny kristianina manana an'izany fanekena sy fakatoavana zany ihany koa. Mais est-ce que le cœur des chrétiens est animé par cette obéissance et cette soumission? Satria ny tanjona mazava be ny tenin'ny Paoly apôstôly ozy izy hoe mba aseho amin'ny nofinay mety maty ny fiainan'i Jesosy. Tsy afaka ny ahita ny fiainan'i Jesosy isika raha lasa anabava raha tsy miaina ny fahafatesany. Parce que le but est très clair, il est écrit que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Nous ne pouvons pas vivre sans la Raha vao tsisy ny fijaliana, mort. Si, sans la souffrance, tsisy ny fahafatesana, il n'y a pas la mort. ary raha tsisy ny Et fahafatesana, s'il n'y a pas la mort, mazava ho azy fa tsisy fiainana. bien évidemment, il n'y a pas de vie. Fa ny teboka tiako hiaviana amintsika tsiraray avy dia zao hoe misy an'izay obéissance, misy an'izay fakatoavana izay ve ao anatin'ny fotsika. Eo anatrehan'ny fijaliana izay entin'Andriamanitra, présenten'Andriamanitra eo anoloantsika isan'andro. Mais le point que j'aimerais vous dire, est-ce qu'il y a cette obéissance en nous face à la souffrance que Dieu présente dans nos vies de Tsy tous les tapaka io jours? raha lasianabavy, ary misy foana io fahafahana io, misy foana io occasion io. Alors cette occasion se présente toujours. Dia maro amintsika indraindray miteny hoe tompo ny fiainako ohatran'ny famaninana mihodinkodina. Et il y en a beaucoup parmi nous qui disent, mais pourquoi ma vie tourne en rond? Fa maninona ny olona anankiray tsy mety ohatran'ny tena mandroso ara-panahy marina. Pourquoi une personne n'arrive pas à progresser dans l'esprit? Satria esory ny ala amin'izay fijaliana izay ny fiainany. Parce que, Tsy ainana an'izany, parce tsy que anaiky an'izany. la personne évite et n'accepte pas cette souffrance dans sa vie. Fa mazava be ny tenin'ny Paoly apôstôly mba ahafahantsika mahazo ny fiainan'i Jesosy mila manaiky ny fijaliana sy ny fahafatesana izy. Mais ce que Paul a dit est très clair. Pour avoir la vie de Jésus, nous avons besoin d'accepter la mort Amen. et la souffrance. Amen. Ary eo anatrehan'ny ty misy ina moa zany examen kely na fitsapana kely teneniko atsika. Et il y a un examen que j'aimerais vous partager, vous dire. Move eo anatrehan'ny faharetany, fiaretany, fijaliana izay aseho an'ny tompo eo anoloantsika isan'andro. Face à la souffrance que le Seigneur nous montre tous les jours, Firy amin'izy ireny no akatoavitsika, eketsika. combien parmi ces souffrances que nous acceptons? Fa misy fijaliana raha lasianabavy amin'ny lafiny maro, Parce qu'il y a amin'ny endriny maro. il y a des souffrances dans plusieurs aspects, frères et sœurs. Aza mijery lavitra koa ianao hoe andeha hitazan-davitra fa eo ambany masonao eo ny fiainana iainanao isan'andro, eo anivon'ny fiainatokantranao, ny fitaizanao zanaka, ny tsy fisina indraindray. Mais ne cherche pas loin, mais regarde ce que tu vis de tous les jours face à le manquement, face à tout cela. Fa move amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny mahatazana fakatoavana ny tompo. Mais face à toutes ces souffrances, est-ce que le Seigneur voit une obéissance en nous? Mahita ve tsika tahaka ny fon'i Jesosy hoe tompo raha eo tsy ny sitrapoky ny atao fa ny anao. Est-ce que nous avons le même état de cœur que Jésus qui dit ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté? Makasika atsika rehetra na ny tanora na ny mpivady na ny rahalahy nizaniza isika makasika atsika rehetra ny resaka izany. Et cela nous concerne, que ce soit les jeunes, les couples ou les frères, tout le monde, on est tous Fa concernés. isan'andro raha Paoly apôstôly ve tsy afabela tamin'izany dia iza isika no ilazany tenantsika fa ny fiainanay tena mirindra tsara ka. Mais même si l'apôtre Paul n'était pas épargné, qui sommes-nous pour dire que notre vie est bien et notre vie est correcte? Fa io raha lasianabavy tazana ny olona izay mpakatoa
mpanaika ny fijaliana sy ny olona mitady lalana fanivana mandrakariva hialana amin'ny fijaliana. Mes frères et sœurs, on reconnaît une personne qui accepte cette souffrance, qui obéit, et on reconnaît une personne qui cherche un raccourci pour ne pas souffrir. Vakintsika ny Philippiens toko voalohany ny andin'ny fafito amby roapolo. Allons lire ton Philippiens chapitre 1er, verset 27. Philippiens toko voalohany dia ny andin'ny fafito amby roapolo. Andin'ny fasivy amby roapolo ny vakintsika. Allons lire au verset 29. Dia hozy isy hoe fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy nihino azy ihany, zava-dehibe ny finoana. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir en lui. Fa niara-pahoriana koa noho ny aminy. Mais encore de souffrir en lui. Betsaka ny kristianina no mipetraka eo amin'ny hoe efa mino a. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, ils croient, ils sont croyants. Fa Paul apôstôly dia milaza izy fa niara-pahoriana aminy ihany koa. Mais ici, l'apôtre Paul dit non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Hozy isy ny fialatsy ny kristianina hoe efa vitan'ny Kristy zany fijaliana zany, Kristy efa maty ho anay, fa Kristy tokoa tsy nisy nasolo ny asa vitan'ny Kristy nizaniza. Mais l'excuse des chrétiens, c'est de dire que oui, Jésus a déjà souffert à la croix, mais il est vrai que personne ne pouvait accomplir, vivre la souffrance de Christ. Mais fa zao raha lasaina bavy ny hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ananjo sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy ihany koa. Mes frères et sœurs, il est écrit que nous soyons animés de même. Dia mila manana an'izay sentiment, manana an'izay fihetsepo zay isika zay tao amin'ny Kristy, zay sainy zay zay tao amin'ny Kristy ihany koa. Donc nous avons besoin d'avoir les mêmes sentiments et les mêmes pensées qu'en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mila manana an'izany. Nous avons besoin d'être animés par les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Amen. Amen. Inona moa saina zay tao amin'ny Kristy? Et quelle est la pensée qui animait le Christ? Ny voalohany dia ny fankatoavana. Premièrement, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Nanana an'izay fankatoavana zay. Fa mova isika manana an'izay fankatoavana zay sa isan'izay milaza hoe za efa mino an'i Kristy? Est-ce que nous avons cette obéissance ou bien nous sommes parmi qui disent nous croyons en Christ? Donc efa kitsika le andin'ny fasivy amby roapolo teo hoe fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy nihino azy ihany. Alors, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, fa niara-pahoriana koa noho ny aminy, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Amen. Iara-pahoriana koa noho ny aminy. Mais encore de souffrir pour lui. Ampijaly atsika ve ny tanjon'Andriamanitra? Est-ce que le but de Dieu, c'est de nous faire souffrir? Mbola averika any verina amin'ilay examen, verina amin'ilay fitsapana hitsapana atsika teo. Et je répète encore, je reviens, l'examen que j'ai dit tout à l'heure. Hoe ao anatin'izany no ahitana an'iny ny fankatoavantsika. C'est en cela qu'on peut voir notre obéissance. Dia jereny andin'ny fatelopolo. Dia manana izany ady zany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Et au verset 30, il est écrit, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Amen. Amen. Tsy tapaka zany io ady io raha lasiana bavy fitsapana io. Et donc ce combat n'est pas... ce combat continue toujours.
izany fiarahana fahoriana noho ny amin'ny Kristy izany dia manino tsy tapaka efa hitanareo teo amiko izy izy ary mbola hitanareo raha teo mandrakakehitriny. Le fait de souffrir pour Christ continue toujours, comme il est écrit qu'en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Zany zavatra tazantsika eo anivon'ny fiainan'ny Paoly apôstôly. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Aiza ho aizintsika eo anatrehan'izany ry raha lasianabavy. Mais où sommes-nous face à cela, frères et sœurs? Eo anatrehan'ny fitsapana sy ny fijaliana mila hiaretantsika ny azo fijaliantsika. Face à la souffrance et face à la croix que nous avons besoin de prendre. Fa zany ny fon'ny Kristy raha lasianabavy a. Et c'est le cœur du Christ, frères et sœurs. Ho antsika kristianina. Pour nous, les chrétiens. Raha tsy zany isika dia tsy andovan'ny fiainan'ny Kristy mihitsy. Autrement, nous n'allons pas hériter la vie de Christ. Eo anatrehan'ny avinavintsika. Face à notre orgueil. Tady lalana ivoana isika hiarovana azy. On cherche un raccourci, un autre chemin pour... Efa eo anatrehantsika tahaka ny onjany izao tontolo izao a. Lorsque le monde est face à nous, lorsque les ondes de la vie sont face à nous, dia mane mitady fialatsiny isika. Face aux ondes de la vie, nous cherchons des excuses. Dia inona ny vokatrizay raha lasianabavy? Et quelle est la conséquence de cela, frères et sœurs? Tafaroboka hatrany isika. Alors, nous sommes plongés vers la perdition. Fa mbola manaitra foana ny tenin'ny Jesosy tamin'ny Petera. Mais ce que Jésus a dit à Pierre nous interpelle encore. Allons lire ton Jean. Jean chapitre 21. Au verset 15. Dia izao no lazainy a ny anaran'i Jesosy a. Ary rehefa nisakafo izy a dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanak' Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra ny fitiavany ireto? Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tsy ianao aho. Dia hoy izy taminy, fahano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy tamin'ny fandroany, hoy indray izy a tamin'ny fandroany a, Simona zanak' Jaona, moa ty hava ianao? Dia hoy izy taminy, mialatsiny fa kelikely le soratra dia somary very any tsisy solomaso zavady. Ianao malala fa tsy ianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy izy fantelony, Simona zanak' Jaona, moa ty hava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy a nanao intelo taminy hoe moa ty hava ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tsy ianao aho. Et voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Dia hoy izy amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo, lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao a dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa anitra kosa ianao dia haninitra ny tananao ary olo-kafa no hanikina anao ka hitondra anao a amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy anambara ny fomba fahafatesany izay ankalazainy an'Andriamanitra, ary rehefa voalazany izany dia hoy izy tamin'ny manaraha.
Aïe, aïe, aïe. Et au verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Et ayant ainsi parlé, lui dit, suis-moi. Atraiza raha isika reny teo anatrehan'ny fanontaniany Jesosy tahaka an'izany tamin'ny Petera. Et si nous étions à la place de Pierre, où nous faisons face à la question de Jésus, eo anatrehan'ny fijaliana izay ho atrehany ao anoloana rehetrarehetra ao mandra-pahatonga ny fahafatesany. face à sa souffrance qui est au devant jusqu'à sa mort. Ary efa nisy teny nampilazain'ny tompo mihitsy aza jerenareo ny andin'ny 720. Ary izany no nolazainy anambara ny fomba fahafatesany izay ankalazainy an'Andriamanitra. Et il y a même une parole que Dieu dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Zany hoe fantatry Petera zany a fa azo lazaina fa tena suspense ihany ny fahafatesany izy Petera. Donc Pierre savait que sa mort est en suspense. Tena zavatra eritrereto isika no lazaina mialoha zavatra tahaka an'izany. Imaginez qu'on nous dit cela à l'avance à nous, Hoe ohatran'izao ny fomba hafatesanao. que tu vas mourir tu vas mourir de telle manière. Fahafatesana matoa nisy fahafatesana nisy zany fijaliana zany hoe tena marary io. Donc s'il y a une mort, c'est qu'il y a une souffrance et ça fait mal. Marary sa tsy marary ny fijaliana? Est-ce que la souffrance fait mal ou ça ne fait pas mal? Marary ny fijaliana matombo fijaliana tena tonga amin'ny faratapiny indrindra ka mahatonga fahafatesana. La souffrance fait mal lorsqu'elle arrive au summum et cela conduit à la mort. Amen. Amen. Napetraka Jesosy teo anatrehan'ny Petera izany fanamby izany. Et Jésus a mis ce défi devant Pierre. Atraiza ny fankatoavan'ny Petera. Mais jusqu'où est l'obéissance de Pierre? Fatatsika ny faran'ny Petera. Et nous savons la finalité pour Pierre. Comment il est Fa mort. tao anatin'ny fankatoavana an'i Jesosy. Tanteraka izy. Mais Amen. il était dans une totale obéissance au Seigneur. Dia mbola mipetraka ihany fanontaniana ho antsika eo anatrehan'ny fanambontsika manokana. Et la question se pose à nous, face à nos défis, et chacun de nous aussi. Moa ve manana izay fankatoavana izay tsika ao anatin'ny fotsika? Est-ce qu'il y a cette obéissance dans notre cœur? Moa ve tena nikajitsika tokoa hoe inona ny fanamby atrehantsika eo anatrehan'ny tompo? Est-ce que nous avons réellement calculé quels sont les défis devant nous? Amen. Amen. Fa zany ny fanarahana an'Andriamanitra raha lasiana-bavy. Mais c'est cela le fait de suivre Dieu, frères et sœurs. Sa ve isika raha vao isan'le olona hoe voateny kely voakasika kely ny ambopontsika? Ou bien est-ce que nous faisons partie de ceux qui, lorsque notre orgueil est touché, Tonga dia isan'ny olona tena farak'izay misandratra ny avinavintsika. et là notre orgueil se manifeste. Izay mahatonga miteny amintsika hitanareo hitatazana eny ny olona pakatoa ny fijaliana. C'est pour cela, frères et sœurs, que je vous ai dit qu'on voit ceux qui obéissent et acceptent cette souffrance réellement. Tia kely ohatr'izao mialy a. Et je vais toucher Mial. Manahoana ny fihetsika mialy? Et quelle est son attitude? Raha lasiana-bavy mila manaiky isika. Frères et sœurs, nous avons besoin d'accepter, Mila tonga anatin'ny d'obéir. fankatoavana isika. Nous avons besoin de parvenir à l'obéissance. Amen. Amen. Zany ny diantsika maha-kristianina ary ny tompo aza dia nampianatra antsika mihitsy. Et c'est notre marche en tant que chrétiens et le Seigneur nous a montré Hoe kadio tsara ny fandanianareo. Ezahako tena tao malagasy mihitsy kadio ny fandanianareo fa anareo manaraka ny tompo. c'est de Calculer les dépenses. c'est de calculer les dépenses. Tenin'Andriamanitra milaza C'est an'izany. la parole de Dieu qui le dit. Hoe raha misy olona tahanao tilikambo a moa tsy hipetraka va izy. Que si quelqu'un veut construire une tour, est-ce qu'il ne va pas s'asseoir Hikajy ny fandaniana anaovany et an'izany. calculer les dépenses pour construire cette tour? Andao ny vakintsika zany eo amin'ny Luka Allons. Luka 4:40. Allons lire cela dans Luc chapitre
hitanareo tenin'andriamanitra efa farentsika foana zany azay mahatonga hoe mampatsiaro fotsiny tenin'andriamanitra Vous voyez, androany c'est aux épreuves. ty tompo lay efa nikajiko tany aloha tsy haiko na firy taona ianao zay nandray an'ny tompo a C'est ça, Seigneur, que j'ai calculé. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu as accepté le Seigneur Jésus. efa nikajiko zao fandaniana zao J'ai déjà calculé cette dépense. entiko ny azo fijaliako Je me charge de ma croix dia mandroso aho et j'avance. amen Amen. alohan'ny amakitsika an'ity misy fizonona vavolombelona kely tonga atao anatin'ny foko fotsiny a Alors, avant de lire ce passage, il y a un témoignage que j'aimerais vous partager. nisy taona tamin'ny 2023 angamba raha lamiki tonga taty Alors, en 2023, le frère Mickey est venu ici dia niresaka izy hoe zaho izy izy nisy taona za mpanao surf taloha et il a dit, à un moment, je faisais du surf. dia zao rehefa tonga ozy izy nionja Et quand les vagues arrivent, dia tsisy azonao iviliana lalana tsony zany fa ny azonao atao dia miatrika an'ilay onja alors on ne peut aller nulle part, mais ce qu'il faut faire, c'est de faire face aux vagues qui dia arrivent. mazava ho azy ianao tsy aresy ny onja fa tonga ny onja manafitra anao a Et bien évidemment que tu ne pourras pas combattre, vaincre les vagues, mais les vagues vont te remplir. andetika anao Pour te plonger, dia miletika izy io zay ny zavatra ataoko izy izy a dia aleoko miletika any ambany any any amin'ilay ranomasina zany a et moi ce que je fais, c'est que je préfère me plonger sous la mer, dia dans la inona mer. mitanga rehefa eo dia hita n'ilay onja mandalo eo ambony eo fa mipary mandalo eo amboniny eo zany Et à lay ce onja moment-là, il voit les vagues venir au-dessus de lui. dia rehefa tapitra ilay onja dia miakatra indray izy mifloty Et quand les vagues passent là, il flotte. dia il, tena nianarako refait zavatra surface. be mihitsy zay zavatra zay Et j'ai beaucoup appris par cela, frères et sœurs, avec ce tsy mahazo témoignage. mitsoka isika raha lasianabavy Nous ne pouvons pas fuir, frères et sœurs. fa ny ataontsika dia miasika eny fa na miletika azy isika Mais ce que nous avons besoin de faire, c'est de faire face, même si nous coulons. dia mamela ny zavatra rehetra andalo a On laisse les choses passer ao anatin'ny sitrapon'andriamanitra dans la volonté de Dieu, ao anatin'ny fakatoavana an'andriamanitra dans l'obéissance à Dieu. amen Amen. dia hitasika fa lasa le onja Et là, on voit que les vagues sont passées. dia mipotra kely ny Et lohatsika là, notre tête amen refait surface. nianarako zavatra be dia be mihitsy zany tamin'ny fiatrehana Et j'ai beaucoup appris face à lorsqu'il faut faire face. fa minoa ianareo a Mais croyez-moi, fa nanamboatra ny toepoko be zany mais cela a travaillé mon état de cœur en moi. fa raha isika nisan'ilay mitsoka Mais si nous faisons parmi les gens qui fuient, dia tsy hainany zany traikefa izany mihitsy izy alors nous n'allons pas vivre cette expérience. amen zay tena mahatonga tena aporisika atsika hoe miverina foana amin'ilay tenin'ny paoly apôstôly a Et c'est pour cela que je vous exhorte et je reviens encore aux paroles de l'apôtre Paul. hoe misy tanjon'andriamanitra ane ny fanamboarana atsika Il y a un but de Dieu derrière le fait qu'on derrière l'œuvre de Dieu. ny fiaretatsika ho azy Notre souffrance en nambaran'ny lui, paoly tao filipianina teo que Paul a dit dans Philippiens, hoe tena mbola azoko lazaina ho sisy paoly fa mbola azako arinareo fa volombelona aza ho ahy je peux dire que c'est un honneur c'est un honneur pour moi ny miaritra ho an'i kristy de souffrir pour Christ. satria fantatry paoly hoe inona ny ao ambadika ao Parce que Paul connaît ce qu'il y a derrière cela, la fantatry paoly hoe finalité. inona ny traikefa azony ao arinan'ny fandalovan'ny fitsapana Parce que Paul connaît l'expérience après les épreuves. fantany tsara ny fiainana azony amin'ny alalan'ny fitsapana Il connaît la vie qu'il va recevoir après les épreuves. amen raha lasianabavy mety mbola tena vaovao amintsika zany ho an'ny sasany a Peut-être que c'est nouveau pour certains d'entre nous, fa ny tenin'andriamanitra manosika atsika ho any amin'izany taridalana mais zany la parole de Dieu nous conduit vers cette direction. mandeha ny lera Le temps lovaka passe itsika ny lioka toko faefatra ambin'ny folo teny andiny fadimy amby roapolo Nous allons lire dans Luc chapitre 14, verset 25.
Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy, ny reniny, ny vadiny, ny zanany sy ny rahalahy, ny anabaviny, enina ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ary nazoviny tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Fa iza moa aminareo raha tanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra zay ho lany anaovana izany, ho lany anaovana izany. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Antaniny eo akaikinao, efa nicalculenao ve mifandaniana hoe ny dépense sa hoe? Demande à ton voisin, est-ce que tu as calculé la dépense Ny amin'ny fanarahana ny tompo. pour suivre le Seigneur? Na misy avy tany an'izany na tsia. S'il y a de quoi la terminer. Et Andiny fasivy amin'ny roapolo. Fandrao rehefa nanao fanorenana izy ka tsy mahavita dia andatsazy zay rehetra mahita ka hanao hoe io olona io dia natrehan-javatra zay entinao rehetra eto aminy. conduire à... Amen. Mangataka antsika an'izany. C'est le Seigneur qui nous demande cela. Aiza ho aiza ny fankatoavantsika. Mais où est notre obéissance? Moa ve tonga amin'ny fankatoavana ny ray isika tahaka an'i Jesosy? Est-ce que nous parvenons à l'obéissance du Père comme Jésus? Amen. Amen. Mazava ho azy raha lasianabavy Bien fa évidemment, hiteraka fahafatesana ao anatsika izany. bien évidemment, frères et sœurs, cela va engendrer une mort en nous. Fahafatesana ny amin'ny momba ny tenantsika rehetra. Une mort à notre vie, Ny amin'ny notre être sitrapontsika entier, une mort de notre volonté. fa takalon'izay kosa dia mandray ny fiainan'i Kristy izy. Mais en échange, nous aurons la vie de Christ en nous. Fiangonana voalohany dia natakatra an'izany ihany koa. L'Église primitive a compris cela. Asan'ny apôstôly Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 5, andininy faraika amby efapolo. au verset 41. Ninjehany izy ireo nentina teo anatrehan'ny lehibe any jiosy izy ireo ny Sinédiona. Alors, ils ont été persécutés, ils étaient face au Sanhédrin, Ny kapohana ils ont été flagellés, fa zao tsy nampiovana izy ireo zany. mais cela ne leur a pas fait changer. Ary entina hisariana ny saintsika hoe nresakitsika teo amin'ny Paoly nresakitsika ny Jesosy Et nous avons parlé de Paul tout à l'heure et nous avons parlé de Jésus. etsika hiresaka ny amin'ny fiangonana voalohany Mais ici, nous allons parler de l'Église primitive, ireo apôstôly les apôtres. hitatsika ihany ihany koa zany fo mitovy amin'izany ihany andininy faraika amby efapolo. Et nous verrons le même cœur au verset 41. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny Sinédiona sady faly. Amen. Sady faly satria natao miendrika hitondrana fahafambaraka ho voninahitry izany anarana izany. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mba fantatrareo ny eo ambony eo amin'ny andininy fahefapolo. Et est-ce que vous savez, au verset 40, Dia nanaiky azy izy ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy intsony. il est écrit qu'ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus Dia nalefa ny nandeha avy eo. et ils les relâchèrent. Fa nivalina izy ireo ary ireo niala teo anatrehan'ireo Sinédiona ireo ny apôstôly dia nanina ozy izy sady faly. Amen. Mais la réponse à cela, c'est que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux. Amen. Zany ny fotakin'ny tompo amintsika ry rahalahy sy anabavy. Et c'est l'état de cœur que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Zany ny fotakin'ny tompo amintsika. C'est ce que le Seigneur nous demande Amen. Anahafantsika ny Kristy. pour que nous puissions être comme le Christ, ressembler au Christ. Fa maro ny zavatra izay indraindray mbola ifikirantsika loatra. Mais il y a des choses que nous ne voulons pas relâcher. Jerentsika rehetrarehetra ao amin'ny jeriny tenako ihany koa anatin'izany. Alors je regarde à tout le monde et je m'examine aussi.
raha mampahita an'izany zavatra rehetrarehetra zany ny tenin'Andriamanitra, Et si la parole de Dieu me montre tout cela, hitako ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany saina izany a, je vois cette pensée dans la parole de Dieu. mialohan'ny fiavian'ny tompo re raha lasy anabavy. Avant l'avènement du Seigneur, frères et sœurs, Aiza ho aiza tsika eo anatrehan'izany. où sommes-nous face à cela? Movera ho avy ny tompo, Si le Seigneur revient, ilay avinavina tsy vitantsika nanala azy tamin'ny ataoko hoe 20 taona lasa ohatra, et cet orgueil que nous n'avons pas, où nous n'arrivons pas à relâcher il y a 8 ans passés, dia mbola ho hitantsika ihany ve zany, ho hitan'ny tompo ihany ve zany amin'ny andro fiaviany. et est-ce que le Seigneur va encore voir cela au jour de son avènement? Azay mahatonga ny tompo mampatsiaro antsika amin'ny alalan'izany teny zany. Et c'est pour cela que le Seigneur nous rappelle à travers cette parole. Fa Paoly tena ninninona ny sarangotra tamin'ny tena nafony avokoa. Parce que peu importe ce qui s'est passé dans la vie de Paul, il a tout relâché. Movy efa zatran'izany ny fotsika. Est-ce que notre cœur est habitué à cela? Misy fotoana la Jocelyn tanatin'ny séminaire, nanao séminaire izy tany Maurice a, Il y a eu un moment, alors pendant le séminaire de Jocelyn à Maurice, dia niteny izy hoe ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony tsisy hoe tsia. alors il a dit que le fait d'obéir à la volonté de Dieu ne devrait pas y avoir un non. Fa tokony ho eny avokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Face à la volonté de Dieu, tout est oui. Ankehitriny ny olona tena miazona samy manana fialan-tsiny tena tsara raha lasy anabavy, tena aradrariny. Aujourd'hui, chacun a des excuses valables, des bonnes excuses. Merci. Dia izy zavatra nanaitra ny zavatra ny teneniny dia zao hoe, Et ce qui m'a interpellé dans ce qu'il a dit, ozy izy hoe tsy fantatra ozy izy hoe manahoana ny fipetra ty aminareo je ny tao Maurice zany. ne connais pas les conditions chez les Mauriciens, à Maurice, Fa sarotra mitady olona na dia olona hoe isengagé amafatrano ary ankehitriny. mais c'est difficile ne serait-ce que de trouver une personne qui s'engage pour nettoyer l'église. Satria maninona raha lasy anabavy, satria zay miasa, zay mitaiza kely, zay samy manana ny antony daholo isika rehetrarehetra. Parce que nous avons des excuses. Non, nous travaillons, nous avons nos enfants, etc., etc. Dia raha ny asa famafana trano aza tsy vitantsika raha lasy anabavy ny Et- manetry tena, Et même si nous n'arrivons pas à nous humilier pour nettoyer l'église, sarotra amintsika miafoy an'izao tontolo izao. ce sera difficile pour nous de relâcher ce monde, d'abandonner le monde, de relâcher. Sarotra amintsika ny anitsana ny avinavitsika manokana. Ce sera difficile pour nous de nous dépouiller de notre orgueil. Fa raha lasy anabavy amin'izao vaninandro faran'izao, Mes frères et sœurs, en ces derniers temps, tokony tonga amin'ny fankatoavana tanteraka an'Andriamanitra isika. nous devons parvenir à une totale obéissance à Dieu. Dao tsika maky andinin'ny farany eo amin'ny Galatiana toko fahenina, Allons lire un dernier passage dans Galates chapitre 6 dia ny andinin'ny faraky ambin'ny folo. au verset 11. Indro a ny avavetin'ny soratra izay soratany tanako ho aminareo. Na iza te ho tsara amin'ny nofo a, dia ireo no manery anareo forana, nefa noho izao ihany fandrao enjehana noho ny azo fijalian'i Kristy izy. Azonareo tsara zay a. Fa na dia ny tena ny voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna, kanefa tia noforana koa ianareo mba ireharehany amin'ny nofinareo. Fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'ny Jesosy Kristy tompontsika. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié
pour moi comme je le suis pour le monde. Izay na voaomba zao tontolo zao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko a ary zao kosa raha ny amin'izao tontolo zao. Par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Amen. Ny hazo fijalian'i Kristy ozy izy Paoly apôstôly zay rery ihany tena zava-dehibe indrindra amiko sisa. Alors, ce qui est quelque chose pour lui, ce qui est important pour lui, c'est la croix de Jésus. Ny hazo fijaliana raha lasiana avy a tokony a hitondra fampisarahana tanteraka amintsika amin'izao tontolo zao sy amintsika. La croix doit porter une réelle séparation entre le monde et nous. Amen. Ninona fitokitsika amin'ny nofo rehetra. Peu importe notre Confiance. confiance dans la chair. Amen. Tokony efa vitatsika manitsana an'izany rehetrarehetra zany. Nous devons être capables d'abandonner tout cela. Amen. Fa be dehibe ne raha lasiana bavy ny olona ankehitriny mbola manana raha vao niara-nofo ny azy ny kitikitihana. Mais il y en a beaucoup en ces temps, frères et sœurs, lorsqu'on touche à leur chair. Na ny asany io na tsy fantatra na ny volany io na tsy fantatra. Que ce soit ses finances ou son travail. Zay ny ambaran'ny Paoly apôstôly eto e. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Zaho izy raha ny amin'izao tontolo zao a efa ataon'izao tontolo zao fiomehezana. Même pour ce monde, je suis... le monde se moque. Efa tsisy ninona mahaliana an'izao tontolo zao intsony aty amiko. Alléluia. Amen. Il n'y a plus aucune trace du monde en moi. Move isika raha lasiana bavy efa tonga amin'izany sehatra izany ankehitriny. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes parvenus à ce stade? Sa mbola manana zay ifikirantsika amin'ny nofo isika. Ou bien nous nous attachons encore à certaines choses de la chair. Tsisy ninona intsony mahaliana an'izao tontolo zao raha ny amiko a ary izao ihany koa efa maty ny amin'izao tontolo zao. Je suis mort pour le monde et le monde est mort pour moi. Amen. Amen. Zany rehetrarehetra zany raha lasiana bavy a. Et tout cela, frères et sœurs, dia mahatonga fiaretana any anatintsika. Cela amène engendre une souffrance en nous. Satria ny ankamaroan'ny kristianina ankehitriny a. Parce que la majorité des chrétiens en ces derniers temps. Za mahita an'izao zavatra zao a. Moi, je vois cette situation. Marina hoe misy ny famafim-piainana izay efa tsy azontsika lavina. C'est vrai que la vie est dure et cela n'est pas nouveau pour nous. Fa aza adinitsika fa ny fahavalo dia fetsy a. Mais n'oublions pas que l'ennemi est malin. Ary fantatry ny fahavalo tsara hoe inona ny mahasarika ny fotsika. Et l'ennemi connaît qu'est-ce qui attire notre cœur. Ary raha vao tsy manana ny fon'ny apôstôly Paoly isika hoe maty ny amin'izao tontolo zao, zao tontolo zao maty ny amintsika. Et si nous n'avons pas le même cœur que l'apôtre Paul, où nous sommes morts pour le monde et le monde est mort pour nous. Zany hoe tsisy reharehantsika intsony a ankoatry ny hazo fijalian'i Jesosy rery ihany. Et donc il n'y a plus aucun sujet de se glorifier à part la croix. Raha izany raha lasiana bavy ny fotsika. Mais si c'est notre cœur, hoe mbola voafandrika isika. Que nous sommes encore dans le piège. Dia tandedomodoza ny fiainantsika. Alors notre vie est dans une position de danger. Satria be dehibe ny olona mbola mitoky amin'ny nofo. Parce qu'il y en a beaucoup qui font confiance à la chair, qui s'attachent à la chair. Ary ny zavatra hitantaratra anankiray dia izao hoe ankoatran'ny fijaliana. Et l'une des choses qu'on peut voir, tsy fisina. À part la pauvreté, le manquement, Dia misy ihany koa hoe tsy andaniny tsy ankilan'izay a. Mais à côté de cela, en parallèle, à côté de cela, misy ihany koa ny fandriky ny harena maro samihafa. Il y a aussi le piège de la richesse. Aza miteny amintsika hoe raha tena hitady volontsika amin'izao andro farany zao. Et moi je vous dis, si nous voulons gagner de l'argent, dia tena hita vola tokoa isika. Alors nous allons vraiment gagner de l'argent. Fa nefa hita volontsika lavitra ny fanjakan'Andriamanitra, lavitra ny sitrapon'Andriamanitra. Et nous allons gagner de l'argent, mais loin du royaume de Dieu, loin de Dieu.
fa mila tonga anatin'ny fon'ny Paoly apôstôly isika. Mais nous devons parvenir au même état de cœur que l'apôtre Paul. Hoe tsy misy rehareako hafa intsony ankoatry ny azo fijalian'i Kristy. Que il n'y a que la croix du Seigneur que je me glorifie. Amen. Amen. No ny azo fijalian'i Jesosy ozy izy a, dia naninona alan'izao tontolo izao a, tsy mananinina ty amiko intsony izao tontolo izao. Par la croix de Jésus, je suis détesté par le monde, ou le monde est mort pour moi. Dia zaho ihany koa maty noho ny amin'izao tontolo izao. Maty amin'izao tontolo izao. Et moi aussi, je suis mort à ce monde. Amen. Raha lasiana bavy, andao tsika hitsangana dia hivavaka. Allons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Jesosy. Alléluia. Jesosy eo misaotra anao zahay eny amin'ny teny izay nambaranao Andriamanitra tamin'ity androany ity. Vavaka Tompo, mialohan'ny fiavianao a, mba hanana an'izany fo izany eny tsiraray avy. Tahaka nanambaranao an'izany tamin'ny fiangonana voalohany a. Tahaka ny fo izay nananan'i Jesosy a. Ary tahaka ny fon'ny apôstôly Paoly a. Satria rehefa mandinika ny teninao a Tompo, dia tsy misy lalana hafa ahafahan'ny kristianina ho tanteraka raha tsy amin'ny lalan'ny fankatoavana anao. Araka ny vakianay teo tokoa Tompo hoe misy vidiny ny fanarahana anao. Azay vidin'izay indraindray no mafy amin'ny kristianina ankehitriny. Ary betsaka no mialan-daharany ao anatrehan'izany. Satria mafy loatra ny vidin'ny fiaretana sy ny fijaliana. Dia ny vokany a, maro ny kristianina ara-nofo ankehitriny. Samy mpivady kristianina nefa ny samy miazona ny avinaviny. Kristianina nandray anao kanefa tsy mahavita misaraka amin'izao tontolo izao. Ary tsy azonao hidirana mihitsy ny fiainany. Azany no anton'izany teninao zany ankehitriny. Satria mbola hita tazany eo amin'ny fiainan'ny kristianina izany toe-panahy zany ankehitriny. Tsy mitovy amin'ny fo izay nananan'i Jesosy hoe ny tiavany ray koa satria manolotra ny aiko. Aiza ho aiza ny
Fakatoavanay ny fanoloranay ny ainay tompo ho anao. Dia raha tsapaina amin'ny maripana ny fiangonana dia kristianina ranofo, kristianina morona any amin'izao tontolo izao, kristianina insensible no misy ankehitriny, satria tsisy an'izay asa lalina izay tanterahanao anatin'ny kristianina. Fandroany izay mbola miverina amin'ny teninao hatrany hoe mipetra dia dinio ny fandaniana. Raha pitso raha afaka pitso rehefa avy eo ihany dia efa isy ny fitsapana. Isy ny occasion ahafahanay miaritra ka mamono an'ilay zavatra tsy avelanay kasikasihana ao anatinay. Mety amin'ny endrika maro izany, fa omeo fo malefaka izay tompo, ahafahanay manaiky an'izany asanao zany. Itenenanay tahaka an' Jesosy hoe tsy ny sitrapoko fa ny anao ray. Itenenan'ny apôstôly Paoly tahaka ny joron'ny vavolombelona tamin'ny Filipianina, fa fantatrareo ny atoko fa mbola hiaran'izany amandraka ankehitriny hoy ny apôstôly Paoly. Tsy misy lalana hafa fa izany lalana izany rery ihany. No ahafanao miasa manorotoro an'ilay avonavina avy amin'ny natioranay maha-olombelona, dia ny lalan'ny fanekenay ny fijaliana hiasa amin'ny fiainanay. Fa afaka Jesosy ho an'ny tsiraray avy. Nambara tamin'ny fiangonana izany teny izany, napetrako aminao Jesosy ny fitombony izany any anatin'ny tsiraray avy. Mba ho isan'ny olona izahay izay hijoro eo am-bavahadin'ny toby amin'izao vaninandro farany izao, ka hanaisotra an'izay mety tsy mifanaraka amin'ny sitraponao rehetra. Rehefa nanangana omby volamena tokoa ny zanak'Israely satria nitaredretra Mosesy, dia nanompo sampy ny olona tamin'ny alalan'ny Arona. Azao ny baiko ny Arona tamin'izy ireo hoe tsy ho hay avokoa ny kavinareo na avy amin'ny zanakareo vavy, dia angony aty amiko izany. Ny fitahian'ny tompo izay nentin'izy ireo avy any Egypta ihany nanaovan'izy ireo sampy. Raindray tokoa raha lasiana-bavy, fitahina izay nomeny tompo antsika ihany, fahasoavana izay nomeny tompo antsika ihany no hiavina vona antsika amin'ny tompo ankehitriny. Dia hoy Mosesy hoe izay mbola any Jehova dia makanesy eo am-bavadin'ny toby, dia aringano avokoa izy
na ny anabavinareo na ny reninareo niza niza azany ny fomilanana antsika amin'izao vaninandro farany zao. Maitenenantsika tahaka ny Paoly apôstôly hoe raha ny famorana ny heverin'ny olona fa ho fitokiana amin'ny nofo efa ela ny matiny amin'izao tontolo izao. Tsisy lazaka tsahako intsony. Akoatry ny azo fijalian'i Kristy irery ihany. Vavaka raha lasianabavy mba ho tonga anatin'izany fo zany anie isika. Mety manana asa isika, manambady isika, mety nomeny tombo zavatra maro isika. Fa reny rehetra reny dia itsika nkalazaina an'Andriamanitra. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Ya mahazo toerana vetivety. Misaotra rahatsiory ny amin'ny zany teny nampitondrain'ny tompo atsika tsirairay, nampitondrain'ny tompo azy ho atsika tsirairay. Dia faly miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoana zao andraisantsika ny fandraisana fanasan'ny tompo. Nresaka ny tenin'Andriamanitra teo momba ny fahoriana, ny fijaliana, ny fiaretana izay tokony hananantsika itsika kristianina, itsika izay tena zanak'Andriamanitra. Ny latabatry ny tompo dia fampatsiahivana. Hoy izy ny tompo hoe ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Mahatsiaro inona? Mahatsiaro justement ny zavatra izay nanjoan'ny tompo, ny fahafatesany, ny fijaliany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Matetika voaresaka momba ny fijalian'ny tompo fa tsy dia resahana. Aloha tsy hiteny hoe tsy resahana mihitsy, fa tsy dia resahana loatra momba n'izany fijaliana sy fahoriana sy fiaretana izay tokony andalovantsika itsika zanak'Andriamanitra. Ary misaotra ny tompo izay nampatsiahantsika izay zavatra izay androany. Tsy misy izaho sy anao ary tsy azo lazaina hoe kristianina izaho sy anao raha tsy nandalo zany lalana zany ny tompo, raha tsy nandalo ny lalana ny fahoriana, ny fahafatesana sy ny azo fijaliana. Mifampiantso itsika hoe kristianina, fa matetika itsika manadino hoe tena inona nahatonga atsika ho kristianina, inona nahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra, inona nahatonga atsika ho voavonjy, inona no mahatonga atsika hoe tena manana fanantenana hoe indray androany te ahita ny tompo, indray androany tena hiditra ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Ohatrany hoe tantara efa vita zay, efa kristianina dia zay. Fa ny tompo miteny amintsika hoe mila mahatsiaro. Tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, ny fandraisana fanasan'ny tompo dia zavatra izay natao isan'andro. Rehefa mivory, rehefa miona ny zanak'Andriamanitra dia mahatsiaro foana mandray ny latabatra. Androany ny tenin'Andriamanitra nampatsiahantsika hoe mila manaiky ny
ny fahoriana, ny fijaliana. Mila maharitra amin'izany itsika satria nahoana manitsana ny maizy atsika, manitsana ilay fanjakana kely izay iarovantsika, ny maizy atsika, manitsana an'izany ka manome ilay seza fiandrianana ny fiainantsika mba hipetrahan'i Jesosy. Amen. Manitsana satria tsy tokony misy toeram-boninahitra ao anatin'ny fiainantsika raha tsy omenan'i Jesosy, satria izy ny matoy izao atsika tsirairay. Misaotra Ralatsiory nanaiky ho fitaovana eo am-pilatsanan'ny Tompo nitondra zany hafatra zany fampatsiahivana izany, ary mitoy itsika amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo ka mahatsiaro rehefa mandray ny mofo itsika sy ny kapoaka, fantatsika fa ity mofo ity maneho ny tenan'i Kristy. Hoy izy ny Tompo hoe ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Fa atao inona ty mofo ity? Tsy tonga dia atelina ilay tenan'i Kristy fa tsakotsakoana ny tenan'i Kristy, tsakotsakoana. Asitsika an-tsaina ve zany fahoriana zany, satria izay mihitsy ny teny Tompo, ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Tsy mihinana ity mofo ty ohatra ny mihinana mofo dopaina na mihinana mangahazo na mihinana bele, aiza zareo avy any Toliara, na mihinana bele, fa fahatsiarovana. Zany hoe isaky ny hoe mitsako dia mahatsiaro hoe ity tenan'i Kristy dia ho tsakoko. Mila mahatsiaro tenan'ny fahoriana sy ny fijaliana, ny diakapoka taminy ny zavatra rehetra nanjoa azy. Raha zany dia lasa inona fahazarana? Andray fanasan'ny Tompo dia mikipy, dia mihinana, dia misotro, dia zay, dia vita. Zao no lazain'i Jesosy tamin'ny mpianatra tamin'ny filazantsarany Jaona toko 9, manomboka amin'ny 7:50. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofon'ny zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izaho kosa ao aminy. Jereo ane izay tombontsoa izay nomen'ny Tompo atsika. Izay mihinana nofony sy misotro ny rany no manana inona? Fiainana mandrakizay. Hitanareo tsy fombafomba le hoe tonga dia ay rehefa vita ny torteny dia mihinana biscuit kely, dia misotro ranom-boaloboka kely, dia zay dia mirava. Fa ty anisan'ny fotoana tena manandanja indrindra rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra. Amen. Koa andetsika hitsangana handroso handray ny mofo sy ny kapoaka.
mandrosoa fa ny tompo no manasantsika. Misaotrany amin'izao fahasoavana izay omenao anay izao. Ahafahanay hiray latabatra aminao. Misaotrany amin'ny nanekenao hosorona hosolovoina anay. Nentinao ny fahotanay, ny sazy izay tena mendrika ho anay. Torotoroana ianao, novonoana ianao, nampijaliana ianao, nombona ianao, novonona ho faty ianao, no ny fahatsoko, no ny fahatsoanay. Zany asa lehibe nataonao tao ambony hazo fijaliana no nahazoanay famonjena. Nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra, nahatonga anay ho mpandova sy mpiray lova. Ny fiainana mandrakizay miaraka aminao, ka tsy manakery aminay intsony ny fahafatesana. Afaka milaza izahay hoe ry fahafatesano, aiza moa ny herinao, satria ao aminay ny fiainana mandrakizay. Satria nanaiky ho faty anao mba hafanao manome anay ilay fiainana mandrakizay izay ao aminao. Ary raha mihinana izahay ity mofo ity, raha misotro ity kapoka ity tompo, dia mahatsiaro izay famonjena nataonao zany tao ambony hazo fijaliana. Nahatonga anay avotra, nahatonga anay voavonjy. Misaotra anao tompo, satria raha mihinana ity mofo ity izahay, raha misotro ity kapoka ity izahay ihany koa tompo, dia manana fiainana mandrakizay. Misaotra anao Jesosy, laotsika hiara-hina. Laotsika
isotro ihany koa ilay kapoaka izay maneho ny rano fanekena satria raha tsy misy rano latsaka tsy misy fahazoana famelan-keloka ary ny fanekena rehetra dia natao tamin'ny alalan'ny rà ny rà izay nalatsaky ny Jesosy tao ambony hazo fijaliana tao Kalvari nahatonga antsika tafiditra ao anatin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fanekena vaovao nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Dao tsika iara isotro. Misaotra anao Jesosy, misaotra satria ianao nanasanay, misaotra anao Tompo satria novonjenao izahay, satria ao aminay ny fiainana mandrakizay izay nampanantenaonao anay. Misaotra anao satria mahatsiaro afaka izahay noho ny asa fanavotana izay nataonao tao Kalvari. Nosotronao ny kapoaka ny fahatezerana ka nomenao anay ny kapoaka ny fisaorana, ka feno fisaorana sy fankasitrahana izahay eo anatrehanao. Misaotra anao Jesosy. Alleluia.